miaraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ny kianjabe ny mamasina ny télévision malagasy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny live prod izay mampianantsika indray ny fiaonany Shanna iaonany ekipa pirenena malagasy ny baolina kitra araka ny ahitantsika azy antsara izao ny bareany Madagasikara izay mampiatrano ary zareo mozambikiana ato anatin'ity fiaonana ity eo amin'ny azakazaky ny Shanna lalao mandroso no raisitsika amin'ny izao fotoana izao ao anatin'izay Shanna izay isika malagasy izay efa niona ihany tamin'ny zareo mozambikiana ireto saingy teo amin'ny setry ny Kozafa Cup indray kosa no fiaonana farany niona-ny rotonta izay amin'izao fotoana izao zany teto Madagasikara indray karazany hoe lalao miverina ihany izy io saingy eo amin'ny Shanna lalao mandroso raha toka Kozafa Cup ny teo aloha ny namana mpiara-miasa eto anivon'ny ORTM Jaco Raoldine izay fantatritsika tsara eo amin'ny asa fanaovan-gazety ara-panatanjahantena no iaraka ampianamiko ity fiaonana ho an'ny baolina kitra ity miarabanao Jaco. Miarabanao Griffine, miarabantsika ny tokantrano amin'izao tokalakandro izao ary dia mialoha ny resantsika arahantsika ny era-pirenena vetivety alohan'ny idirantsika ny fitantarana. Zay no hiram-pirenena andry zareo mozambikiana ho arantsika kosa ny hiram-pirenena malagasy. Izay ny hiram-pirenena ritandrazanay malala Jaco Raoldine mazava ho azy fa entina nomboana ny lalao ihany koa izay hiram-pirenena ny ekipa rotonta izay mandray tanana moa zany ireo ekipa rotonta ary zareo tompony andraikitra tarihan'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamosarso Jean Anissé miaraka amin'ny doda zay eo anivony fitantanana ny fédération malagasy ny baolina kitra sy ireo mpikambana hafa ihany koa. Ya, eo amin'izany fandraisan-tanana zany nareo tsika Griffine anolorana ireo mpilalao eto anayatrika an'ity lalao ity verina ihany ny arahaba ao antsika satria elaela ihany no tsy nifankahitantsika teto amin'izany télévision malagasy zany dia tafaverina eto ray eo amin'ny mpilalao no
aleo dia ho atompontsika amin'ny zareo mozambikanina zay hiatrika ity lalao ty de omenao ko ny malagasy ny mpiandry tsatokazo de Victor larina faharoambey folo hoan'ny zareo mozambikanina aty amin'ny vodilarana ty nahitana ny larina fahaloa solomao aty amin'ny akavanana ao amin'ny ao ampovoany eo ihany koa nahitana ny mamboso i larina fahaefatra Bruno ny larina fahatelo ary amin'ny ilany akavanana ry Norberto ao afovoan'ny Kianjao no ahitana ny larina fahavalo Kambala ny larina fahatelo ambey folo Lolo ary aloha ary amin'ny ilany akavia no ahitana ny Luis avao amin'ny mpilalao ny Costa do Sol zany ry Manuel Fernandez larina fahasivy dia larina fahafito ihany koa aty amin'ny akavia ny Kianja ty Stelio any aloha no ahitana ny Harrison Wakino zay zany ireo mpilalao ao amin'ny ekipan'ny pirenena mozambikanina tsy mampilalao ireo antsoina hoe Matianina raha ny androany eo amin'ny malagasy kosa ileda no mpiandry tsatobe atsika malagasy izay tazana antsary izao eo ihany koa i Johnny ao amin'ny vodilaranao larina faharoa Erlanto larina fahasivy ambin'ny folo larina fahavalo ambin'ny folo Toby larina fahatelo i Tantely Iandono larina fahadimy izay kapiteny ny ekipa malagasy larina fahadimy ambin'ny folo i Bora larina fahafito Dino larina fahafolo Dax ao amin'ny Rakirakao Ronono no loha larina sivy ary Injiva no manampy azy larana faharoa ambin'ny folo ireo no mpilalao miakatra voalohany moa zany Jaco ao anatin'izao fionana izao izay mariana ihany aty am-piandohana fa izy reto dia mpilalao aveto antoerana avokoa zany hoe tsy misy mpila ravinahitra fa ny mpitantana ny fionana ity ndray kosa dia teratany komorianina avokoa ny mpitsara izay misy any Ali Mohamed Adelaide no mpitsara ampovoany zany ny mpitsara amin'ny sisiny kosa manampy azy Sulemane Amaldine mbola teratany komorianina trany Madi Fasoli ary Sulumane Asundanina izay ihany koa dia mpitsara amin'ny sisiny manampy azy ihany koa ao anatin'izao fionana izao ny commissaire match dia teratany Kenianina Griffin no hitantana zany ty lalao amin'ny ankapobeny ty i antipro no tsy afaka ilalao tsony androany satria dia vita tanteraka ny soni eo amin'ny fanarahana amin'ny tarika zay ilalovany any ivelany ary dia tsy afaka ny ilalao antipro zay zany no fanazavana tsotra aloha hoentintsika amin'ity fiandohaniny lalao eona ny Mozambika sy Madagasikara ity miavaka tsara arak'izao tazantsika zao ny eny ambonin'ny Kianja miakanjo misalotra menina ny bary any Madagasikara dia maitso mavo izany zareo mozambikanina reto mozambikanina reto dia saika avao amin'ny ossature ny Costa do Sol avao Mozambika sy ny ferovareo d'Aberia izany no mameno zany tarika mozambikanina izany ary dia sikony rasisa dia iatomboka izany lalao zany Griffin nefa tazantsika eo aloha ao ny mpilalao malagasy larana fahasivy dia lasa ny baolina ao atsika malagasy zay nandaka ny baolina voaloha dia mamerina mankaty arina aty amin'ny Dino dia miverina tanteraka aty amin'ny Jimmy aty amin'ny Rian dia aty amin'ny Leda manao retrait dia miverina ao amin'ny Johnny any miakatra moramora mijery namana dia mandefa manao relance aty aloha aty mitady any Injiva fa tsy mahita ravan-dreo mozambikanina zany dia ao anatin'ny faribolany centre ao edivana miaraka amin'ny Bora zany ary dia misy fandomana tsy mety ho an'ny malagasy ary mandrareo mozambikanina ao anatin'ny faribolany centre ao izay no fanombohana ao anatin'izao fionana izao ireto tarika roa ireto izay efa mifankafantatra nandritra ny fifanitsanana Cosafa Cup araka ny lazaiko teny am-piandohana teny fa manandrana manafika aloha ry zareo mozambikanina izay mahazo corner avy hatrany corner voalohany ao anatin'izao fionana izao nanoloana ny vodilarana malagasy izay misy andry Tantely fa dia fa laza aloha zany ny baolina ho andry zareo mozambikanina zay voatery mamerina aty aoriana aty mitady ny namany raha zao fanombohan-dalao zao aloha zany Jaco dia mbola mitsapatsapa avokoa aloha ny tarika rotonta ary dia ileda no mandray baolina mazava be taoriana niny dakabe andry zareo mozambikanina iny ndresaka ianao teo mifankafantana tokoa reto tarika reto vao tamin'ny volana jiona teo faran'ny volana jiona
teo amin'ny sy resaka ny kozafa cup moa zany hoe ho an'ny skado zandriny nefa niona amin'ny Mozambique sy Madagasikara saingy tsy reto no niona fa dia ny firenena moa zany no niona tamin'izay fotoana izay ary dia izay no fiona ho an'ny Madagasikara sy Mozambique fa raha mikasika an'ity fifanana ity kosa dia tamin'ny taona 20 tany no efa niona nyreto tarika rotota ireto tamin'ny élimination ny CAN Coupe du Monde tamin'izay fotoana izay ary dia resitsika telo ny ohatra ary zareo Mozambikanina tamin'izay fotoana izay ary nisy ihany koa atsala ny fanaovantsika tany amin'ny volana tamin'io taona 20 ihany koa 15 ny volana jiona raha tsika nisy ambony mikanja aloha fa tsy akely ihany zay relance ny dakanga Victor aty aloha aty dia mitady ny elatra kavanana ry aninany fa raha vatsika malagasy amin'ny alalan'ny lanto zany dia mamerina kely aty amin'ny ando zay vao mandaka aty aloha aty mitady anjiva dia mivoaka otosy manasaka ny kianjan'ny malagasy sy ny mozambikanina tanteraka zany tosy zany manao retireny tosin'zareo mozambikanina dia manao contrôle tsara mihitsy inga Solomao mandefa aty aloha aty dia mitady an'iza ngeza be tokoa ny mpilalao mozambikanina eto ary dia ampy tsara mihitsy andoma ny mpilalao malagasy ary sainga na izany nefa fa mbola tazan'ny mpitsara komoriana ihany koa fa misy vandomana tsy mety zany na eo ary ny vatana dia kofrantsika malagasy eo amin'ny lanto dia miakatra moramora makaty amin'ny tantely aty dia miverina reo milanto lasa aty aloha aty tazana ny mpilalao malagasy anakory tsisy position d'or zay ao anatin'ny surface de réparation dia mbola tongotra mozambikanina ny manipy zany ary ambanin'ny gradin ry tsara iny andrana voalohany ho an'ny malagasy iny izay mbola any amin'ny daksa ny baolina aloha zany dia mitady any dino mpivoninkianjo ao mamadika aty amin'ny toby dakabe avy hatrany mitady ny lohalarana malagasy dia mbola amintsika ihany ao anatin'ny surface de réparation ao ary dia voatsirika ny lohandry zareo mozambikanina ingana be zany baolina izany fanafiana ihany koa aloha ho andry zareo mozambikanina amin'ny alalan'ny lui izay somary fohifohy kely saingy tsy miafy aloha zany dia tsy tafavoaka na ny lohanandry Johnny tao ary dia misy fanohanana tsy mety hoy ny mpitsara izay teo ankaiky teo ihany raha teo moa dia misy fahadisoana aloha zany ho an'ny malagasy ankaikikaiky ihany izy ity jako aloha ity coup franc zareo mozambikanina ity tsara toerana le coup franc somary donila kely aty amin'ny ilany ankavanan'ny tsatobian'leta aty ary raha izao tongotry ingay asa mamboso no andakan'izy ity dia tongoka kavy zany hoe bananina zany izy ity iandry an'iretsy lohalarana rehetra no hitaty an'izany karazana tsapatsapa ho an'ny lohan'reto lohalarana mozambikanina reto zany ho ataon'izany mipetraka ny mura ho an'ny vodirana malagasy miandry zay voalazany laka mandama kely dia lasa manandrana aty ao anatin'ny surface de réparation fanjoivonao maty mozambikanina io no zavatra hitako raha ny resaka atao fa dia hitaty iandry reto lohalarany reto ny mozambikanina zany hoe tsy andaka direct ilay mpandaka fa reto lohalarany reto ary dia ny tokony mozambikanina niditra fa 5 nanaovana dia napity baolina rehefa ny fanjevy tao ny fanaritaka tao ny vodilarana malagasy baolina ray no tsy misy ho an'ny mozambika ho an'ny mozambika amin'ity tokalakandro ity zany hoe tsy nampoizina ihany aloha iny baolina iny tsy dia tena mafy ihany koa nandakany azy jako saingy tafiditra moa izy iny ary raha ny fijery azy dia mety ho baolina tohitoy ireny no tafiditra zareo mozambikanina ireto zay tsy miafyafy atao anatin'ity fiaonana ity aty amin'ny fa 10 minitra isika zao mbola azy lalaovina tsara aloha ny baolina amin'izay isa ray no aotra izay ny malagasy any amin'ny daksa dia ravandry zareo dia daksa ihany manao ny récupération atsika malagasy zay vao ravandry zareo mozambikanina ya marina fa hoe tsy nampozina ny zavatra rehetra mitranga aloha na izany na tsy zany eny ambony kanja tokony hampozina avokoa ny zavatra rehetra Griffin raha ho an'ny tena mpilalao marina fa mbola tsy hoe any amin'ny maty any reto mpilalao reto saingy tsy midiky zany fa tsy hoe zaza vahoany mahamasina fa dia mahalala tsara zany rencontre internationale fiona raitsam-pirenena zany reto tarika eto
tsy vitsy amin'izy ireo nefa nanao zany lalao raisam-pirenena zany misy dakatsika dia ny ampelantanany Victor fotsiny zany zay no mahatonga ny tena hoe mila mailo tsy vitan'ny fahaizana izy ity fa tetika afetsenina stratégie zany ny baolina kitra moderna ankehitriny tsy enao reritsony fa namanao fantatrao ary fantatrao no ataony raha misy zavatra miova tampoka fantatrao no ataony tenanao sy ny adidinao raha misy zavatra mivadika lasa ny fanafianao antsika malagasy aty amin'ny njiva ty aloha ty saiza njiva mihitsy mamaky anaty surface de réparation mandefa ary dia mbola rindrina be zareo mozambikanina griffinina dia mandrindrina izy rehefa manao ataka mandrindrina izy rehefa manao fiarovana dikan'izany tsy matoky andeha rery zany zareo na hiasa rery tahaka antsika malagasy ohatrany indraindray ohatrany mandeha rery zany rehefa manao fanafihana ny endry zareo dia 1.5 ny ambonin'ny kanja dia mieritreritra fa izy 1.5 ny ray tsy maintsy manana andraikitra raha vao manafika na miaro miara-miverina dia miara-mandroso zay ny tetikadiny reto mozambikanina reto aloha raha izay 7 minitra nahitana azy vetivety zay 7 minitra izay mbola ry zareo mozambikanina no mitarika raino aotra misy coup franc aloha zany ho andry zareo mozambikanina dia fa lasa aloha zay baolina izay ho any ireto mozambikanina ireto fa hoany izy mitadiny namana zay tsara fandraisam-baolina ihany koa ao anatin'ny surface de réparation 5 de niainga moa zay dakany zay dia tsy misy nininona fa ileda no mandray azy ho atsika malagasy zay anao ny dégagement eo akaiky eo ihany izy mahita ny tantely no midina maka amin'ny baolina ho atsika malagasy ary dia fa lasandry zareo mozambikanina somary misy fatorotoroina ihany zany dia misy atao hoe tena atao hoe tandrevaka kely mila petaka mihitsy ny marquage zako aloha raha fijeriko azy fa somary varimbarina kely tsika malagasy varina eo ihany fa atao ngamba hoe tsy tokony zany ny toetra iainana eto ambony kanja mamasina aloha hoe olona variana fa mba olona vonina miatrika ary tena manao zavatra zany nefa aloha mbola misy be dia be ny fotoana ilalaovana afaka anonerana za mety ho lesoka kely zany griffinina mivoaka ao tosy ho andry zareo mozambikanina satria dia niezaka niakatra taty aloha aty ny mpilalao malagasy tamin'ny alalan'ny toby dia nlonona indray zany dia voaterina moka izany baolina zany tsy pitosin'ilay mozambikanina ty miverina ty amin'ny dino dia mialy dia miverina ty amin'ny daksa ty dia daksa manodikodina moramora ao dia misy fandomana tsy mety ho ihany koa ataon'ny zareo mozambikanina ty amin'ny jony mamerina ty amin'ny lanto dia mandeha ary amin'ny tantely ary amin'ny elatra kavy mampiakatra moramora mitady amin'ny borary aloha ary mamaky mbola tsy mivoaka dia sembatsemban'ny mpilalao mozambikanina roa makadiry be zany rehetrarehetra zany ravany fanafiana malagasy lasa indray fanafihana ho an'ny mozambikanina ty amin'ny larina fahasivy dia manuel mamerina moramora ty amin'ny solomao mambose aty arina aty dia mivadika manao changement d'elle ty amin'ny luis miakatra moramora luis tsy mbola mizara mamerina ty afovoan'ny kanja ty dia zay vao mitady ny larina fahasivy manuela zay ratsy ihany koa mifandraisana dia mivoaka ho an'ny malagasy eo amin'nitra fahasivy ny lalaovantsika zao miakatra moramora indray aloha dino mitarika fanafihana ty dia mitady andrinjiva ty aloha ty tsy injiva fa nono mamerina voatery mamerina ty ampivoany aty amin'ny ando aty ando mamadika manao ary amin'ny tantely mamerina ary amin'ny lanto dia verina ty arina ty fa mbola ny sembatsemban'ny mozambikanina tao lasa aloha ny mpilalao malagasy ary zareo mozambikanina raha teo dia tena mametraka ny fiarovantena ary mipetaka markage tsara mihitsy izy rehefa mahazo baolina ny malagasy zany hoe tsy miandriany mihitsy izy ako varainy azy izy ny namaky ny lay teto mamasina dia lasa ny malagasy saingy votsitra atao ampivonikanja atao aloha zany miezaka makan'izany dino saingy tsy afabela ihany koa nanolona ny reto mozambikanina ireto ny mpanazatra ndry zareo mozambikanina ihany koa zako dia tena miavaka mihitsy ery ambany ery izay tsy mipetrapetrapotsiny mihitsy amin'ny fihetsika maromaro fa dia zany aloha baolina tsara tokony antsika malagasy saingy mafy dia tsy takatra na dia nanenjika atao aza idino dia very mivoaka ho andry zareo mozambikanina dia manankorisany eo amin'ny faritry ny 5 metatra sy 50 Gia Victor zay izy zo everina fa lavalava ihany aloha fa raha ny vatana tsy dia hoe manana firiny lehilahy
zay baiko reto fodilarany reto hoe miparta somary miparitaka tsika mameno tsara ny kianja manao amin'ny occupé ny surface reto kianja raha vatsika malagasy amin'ny alalan'ny dinao zany dinao miakatra ty dia ao aloha namoaka otosy voasembatsemba natanteraka tamin'ny Bruno tao i dinao ary dia mivoaka otosy ho an'ny mozambikiana tsy taitra tsy maika efa namony raha teoko inona moa ny tadavina koatra ny baolina miditra resaka dolo ny zavatra rehetra fa ny baolina miditra no andrasana eto lasa miay tsy nivoaka tosy fa misy fandomana nataony dinao tsy nety teo kofran ho an'ny mozambikiana daka be aty aloha aty raha tsy tolotra zany dia ho an'ny malagasy ao ampivoany eo nonao mamerina re mitantely ery tantely mijery olona dia mandefa dia zay le izy ny maso lavitra fa nitongotra tsy nahita zay nandefasana azy ary dia ao anatin'ny chiffre de réparation fanafian'ny mozambikiana zay voaterina voaka ho tosy ho an'ny lantjoni zany satria eo manko le antsona hoe ohatran'ny sifa ohatran'nisy korotandrotana kely eo nivon'ny vodilarana malagasy ao tsy fifanarahana tsara zany hoe misy tandem kely tokony amboarin'ngaro auguste zay efa mitsangana etsy manomboka mitabataba ary efa sy ny ainandro ny lohany iny somary mameloko ny ainandro eto amin'ny katsamamasina na dia andro mangatsika ary corner ho an'ny mozambikiana aty amin'ny 12 minitra lalaovantsika zao corner voalohany fandrony marin'izay ho an'ny mozambikiana ary dia corner mivoaka izy ty corner mivoaka miandry le loha mozambikiana ary dia hita tsara mihitsy le loha fa dia tsy tao aloha tsy tao fa dia avitra indray ny aratony leda tsara fanohanana ihany koa ny malagasy tao anatin'iny corner iny dia valasa ny tsipitosy ho antsika malagasy mitady any daksa voasembatsemba ndry zareo mozambikiana ary dia mivoaka moa zany baolina mivadika avy hatrany ho any ireto mozambikiana ireto raha zay 13 minitra izay aloha jako dia hita fa manao baolina ry zareo mozambikiana zany hoe tsy mipetrapetraka izy aloha na dia efa mitarika amina isa iray isika ihany koa tsara ny fiarovantena farany le nataony Johnny teo iny ary toy ireny foana ny tokony ho ataony malagasy zany hoe raha vao mananontany amin'ny fanafiana dia mametraka an'izay fiarovantena izay Dino manao fenty kely mamerina mitoby dia mamadika ary amin'ny Yando samy kapiteny fandona tao dia ravany ilay kapiteny zareo mozambikiana fa soiany aloha zany fa dia efa miverina any amin'ny daksa mamadika ary amin'ny njiva dia voatsembatsembana hatrany zay le resako jako hoe misy foana ny fanembatsembana nataony ireto mozambikiana ireto asa aloha fa dia any fair play tsara ho an'ny mpilalao malagasy mianjera cinéma ihany ko tsy maintsy mitranga ho an'ny mpandany fotoana ny manana tsonao hoe tetika andaniana fotoana dia ny vahiny eto aloha satria mitarika izy isika malagasy dia tsy maintsy mikofokofoka na izany azy tokony korapaka loatra satria isika eto amin'ny tanitsika dia manana atsona hoe hery tokony hanana hery kokoa ary atao ambi-tsaina foana ilay fahombiazana famba hitahita ny sesisesy tatoato iny dégagement de baolina ho an'ny leda aty aloha aty mitady any nono manao talo anaty tsara ho an'ny Roberto dia mivoaka ho tosy ho an'ny malagasy tosy eo amin'ny kianja manasaka ny kianja mozambikiana dia mamerina aty amin'ny tantely aty dia aty amin'ny Ando aty amin'ny lamto maromana koa dia miverina ao amin'ny Ando zay vao mandefa ary amin'ny tantely ary dia miditra mieritreritra niditra ao anatin'ny surface de réparation dia manao lancement mbola ao daksa ary dia rafa ihany mbola nisy tongotra mozambikiana zany tosy ho an'ny malagasy eo ihany tosy eo manasaka ny kianja mozambikiana eo dia miverina kely mitady andry daksa orinao dia mitady anjiva eo dia manao talonady kely dia izy miverinao amin'ny daksa dia lasa aty aloha aty rava ny vodilarana mozambikiana zany dia miverina tanteraka aty amin'ny Johnny dia aty amin'ny toby aty miakatra moramora dia manao talonady raha iroa dia rava mozambikiana asa ela o fikenina ihany koa fa dia tsy miandro reto mozambikiana reto miakatra ilay mpilalao matanjaka be tsy misy mahatazona mamaky tanteraka na vita 70 metatra mitondra baolina rery dia mivadika ary amin'ny ilany kianja ary indray sika malagasy misy contre tsara lasa tokony ararotina misy contre tsara ho an'ny malagasy zany dia miditra ao anatin'ny tsy surface de réparation non njiva miditra ao
tsisy nizaniza ihany koa nefa akaiky nyjivy eo ino le soutien zany hoe ny fanafiana dia tokony soutien foana ho an'ny malagasy mba raha tiana ny havanina azy mba tsy ho stérile le ataky satria karazany mamono aina fotsiny tsika raha manafika rery tsisy mpanaraka zareo mozambikany neto manakatona ny ridoatra any rehefa tonga ny fanafiana ary dia zany aloha dia tsipitsipy teny eo ihany na dia tsy hoe ny mpilalao ary aloha fa dia isika ety mahita azy ilaina mihitsy izay soutien izay Jaco tao anatin'ireny fanafiana ireny zany hoe tokony isy anaraka mihitsy rehefa toy ireny ny baolina ho antsika malagasy fa dia tobilo zany mahita ny dino eo ankaiky azy eo manandrana fanafiana ihany koa dia mamerina amin'ny toby ihany dia manao centre tsara mihitsy saingy vorainy bora ihany aloha na zany na tsy zany aloha izay baolina zay ao anaty surface de réparation mandaka ihany koa bora saingy ivelany cadre moa zany ny baolina ny bora teo miandrana dia tsy maintsy atao Griffin rehefa akaiky ohatran'iny satria reny aloha no tena hitako hoe mety manandrana ianao fa jerena tsara ihany koa dia akoatran'izay ihany koa le soutien attaque raha ohatra ka tena hoe ao anatin'ny fanafiana dia tsy maintsy misy ny atao hoe soutien fa raha miasa rery ihany koa dia verimaina mipetraka amin'ny 10 mètre sy 10 baolina ho an'ingay Victor zay mpilalao ny Costa do Sol lasa dia miverina ty amin'ny toby ety atsika malagasy nono mamerina fa saingy tsy mahita amerenana misy olona ray roa telo nanjerannono tao coup franc ho atsika malagasy coup franc zay mipetraka aloha ty amin'ny akaiky ny ligne ny surface de réparation aty amin'ny ligne médiane faribolany centre eo dia miverina ty arina ty Johnny mitady amin'ny lanto dia mandefa ty aloha ty mitady amin'ny tantely any aloha any dia misy relasa tsara tare zany teknika tokony ho ararotina tsara mamadika saingy dia tsy tany amin'ny daksa tsy tany amin'ny toby fa dia olo-kafa mahazo azy i Johnny manao talonady dia mila ohatran'ny baby amin'ny lehilahy fahafolo mozambikanina mihitsy nga i Johnny lasa indray mifanafiana ho antsika malagasy ao voany ao dia mitady any daksa mitady any jiva ty aloha ty mbola tao ny larana fa 17 mambose tamin'ity resaka ity dia misy fandomana tsy mety manararoatra amin'ny fandona aloha zay dia teknika tsara ho an'ny mozambikanina maka ny fahatsony izy rehefa tena manomboka ho sepitra eo amin'izany fandehandraha zany ho fandehan'ny fanafiana malagasy ny malagasy tokony alakilaky ihany lendrika fanafiana ary dia misy stratégie tsara tokony ho amboarina kely eo amin'nkay Rogusto coup franc tsara petraka ihany koa izy ty ho antsika malagasy izay Dino daksa ao avokoa ao anatin'ity fiomankomanana andakana izay coup franc izay ho an'ny malagasy coup franc no namonondro zareo mozambikanina teo Jaco zay mahay mamaly hitantsika eo moa zany lavitra be aloha izany lavitra aloha raha oharina tam'le teo manana daka ihany zany Dino no miantrana hitantsika zao miomana andaka ny lela dia miainga tsara mihitsy dia lasa ambony kely moa zany coup franc direct ny Dino ao antsika malagasy tsetsatsiaritra ihany Jaco mahita n'ity i Luis Salarina fa 1 ndry zareo mozambikanina ity ohatra mahita voavo Paulin zany amin'le izy mandehandeha be mpilalao malagasy roa telo zao teo tsy nisy natazona azy miara-dalana amin'izao lalao zao ny fionan'ny Angola sy Maurice ny fionan'ny Comore sy Lesotho samy ao anatin'ity vondrona misy atsika ity eo ihany koa ny fionan'ny Namibia sy Zimbabwe ny fionana eo mibotsana sy Afrika Atsimo ary ny fionana eo amin'ny Swaziland sy Zambie zany dia ao anatin'ilay vondrona zany hoe maromaro ho ato amin'ny vondrona misy atsika izy ity dia eo anivon'ny dingana faharoa amin'izany fedina ny amboarany tranona izany raha ny tsy avetivety aloha tsara ihany manatidika izany satria dia mbola ela ny lalao raha ny programme ao anatin'izany tranona zany lasa ny fanafiana zany dia varina manoko ino hoe varina manoko skidy
ilozany baolina eo ary dia lasa ravan'zareo mozambikanina lasa mandrotsaka ao anatin'ny surface de réparation so ihany fa dia tsara petraka aloha ny mpiandro-tsatokazo malagasy ary dia afaka mandray tsara zany efa ty amin'ny tanin'zareo mozambikanina sady ny baolina dia zay vao miakatra ty amin'ny tanintsika ty fanafirana ho amin'ny mozambikanina misy fainty tsara koa mienjery ao amin'ny mozambikanina ray mienjery ao amin'ny mpilalao malagasy ray coup franc ho an'ny mozambika satria isika no niariary be ho masongay mpitsara dia tsy iza izany fa dia Ali Mohamed zay mpitsara comorianina mitantana ity lalao ity eo amin'ny 2 metatra mitsipiky ny centre eo aty amin'ny manoloana ny tribune centrale misy zany coup franc zany nga impanazatra mozambikanina miaraka amin'ilay volo lava mifatotra ty arinina atserovako any namana tao misosomaraina fa iny zany miavaka mihitsy izy Jaco ary tena masika izy entitra izy eny ambony kianja eny rehefa miresaka amin'ireto mpilalao mozambikanina ireto zany koa tsy midika fa mijoro fotsiny mpanazatra antsika malagasy ro Auguste izay manome ny taktika ihany koa ao anatin'ity fihaonana ity fa dia ry zareo mozambikanina aloha zany amin'ny alalan'ny ilay larana fa 7 dia efa mivadika indray any amin'ny lolo andry zareo mozambikanina ireto mivoaka tosy ho atsika ho andry zareo mozambikanina ny tosy tao anatin'izay fanafiana zay nentindry zareo zay ihany ao amin'ny zone ihany koa ny ahitana fionana eo amin'ny Sierra Leone sy Sénégal fionana eo amin'ny Guinée sy Guinée Bissau zay miara-dalana ihany koa amin'izao lalao atao eto Mamasina izao eo ampelantanan'ny leda aloha mametraka ny manakorisana fotsiny ngay leda eo akaiky eo ihany dia miatomboka ray lasa ny fanafiana ho antsika malagasy dia tongotra mozambikanina mamerina zany ampela tanany Victor ary dia nanao zavatra tsy vanao ny mpilalao mozambikanina nanolotra ny tongotra Victor inga ny vodilarana mozambikanina ary dia eo amin'ny surface de réparation ny tranganja ny zavatra izany ary dia mahazo couffrant indirect eo atsika malagasy zany manao ny tsy fanao ihany le mozambikanina rehefa tena terena ity zany no tokony occasion voalohany atsika malagasy aloha zany Jaco tokony ho araraotina anasalana ny isa aloha aty amin'ny 7 minitra itsika izao azo atao tsara mihitsiny milalao an'izay fizaram-potoana voalohany zay rehefa sala ity isa ity fa dia mipetaka aloha zany ny rindrim-be andry zareo mozambikanina mazava ho azy ao anatin'izay coup franc atsika malagasy izay zany hoe mila olona tsy taitaitra mandaka tono zany ny andaka ny anao moa zany no tazana mandray baolina ao mba tsy savoana ambony be nefa koa ao anatin'ny séance zay efa nitanterahanyreto bare reto raha niresadresaka tamin'ireo Auguste ny séance de tir toy izao dia veriko fa efa mivonona amin'izay nisy mpilalao malagasy anahoana izy ty aloha Jaco sivla no manao mura ho an'zareo mozambikanina folo lahy izy rehetrarehetra tsisy sony aty aloha ary tsisy aty amin'ny sisiny folo lahy nondray manao mura satria tena ao anatin'ny zady ny eritreritra fa dia ho penalty ka zay nomen'ny mpitsara satria tena atao hoe tratrana flagrant tanteraka mihitsy eo ambany masonga mpitsara ihany koa ny fihetsika nataony vodilarana mozambikanina iny ary dia lasa midona amin'ny rindrina ka le rindrina ngeda be normal fa dia midona amin'izay lay baolina ary dia avitra iny aloha ny loza miantona ho an'zareo mozambikanina mivoaka toso ho atsika malagasy tsika zay tsy afaka nanao contre attaque rapide tao anatin'izay fitonana ny rindrina zay Jaco dia fa lasany zareo Griffin ny tokony zay mihitsiny fanjevona tahaka ny nanaovantsika teo no tokony hanaovantsika azy io hoe ataovy amin'ny hafa zay tianao atao amin'ny tenanao ohatra zay nazanaty zany aloha dia fa lasany tsy mpitoso atsika malagasy daksa mahita tsara ny jiva dia mivadika ary amin'ny bora daksa dia rava sady zay fanafiana izay mbola maro mpilalao efatra be zao ihany koa ry zareo mozambikanina ny tavela tao rina tao dia maka milamina fotsiny i Victor ny fahitako ny eo amin'ny laratsika na mivodilana koa tratran'izay tsy fantatro fa mitovy hevitra amiko ianao fa ohatrany misy rindra ohatran'ny tadokanga tsy dia tena miady loatra
zany hoe le fanafiana ohatran'ny mampikiropana zay mitarika ohatran'ny tsisy rindra tsara tsy fantatro zay fomba fijeriny diaro auguste aloha zany misy fanafiana mozambikanina zay midona amin'ny tongotra malagasy ary dia avitra ihany tsika lasa ny daka ty aloha ty dégagement fo total fotsiny lohantsika malagasy mitady anjiva tsy maharay baolina hatramin'izao ary mbola tsy afaka tena manao zay tokony ho ataony njiva ary njiva koa amiko dia maromaro ny lalao tsy nerahany tamin'reto mpilalao malagasy reto mazava loatra raha ohatra ka tsy ao loatra le tantay mandresahako teo amin'reto lohalary ho an'ny nonosinjiva ohatra fotsiny dia misy mbola tsy tokony rindra mpiarahana mety satria rehefa tsy nanatrika lalao maromaro moa ianao na io ary hoa le fahaizana io stratégie ihany ko Griffin dia misy fahabangana zany zao misy baolina very eo amin'ny tiva zay miady manao talonady ho an'ny mpilalao mozambikanina ao dia voatery maverina ty arina tanteraka ty ny fanafiana malagasy zay vao mamadika ary amin'ny ilany ary amin'ny bora zay manao azakazaka be ao anatin'ny surface de réparation ao dia mbola tsy very ho an'ny bora zany misy fitazomana nataon'ny mozambikanina coup franc ho antsika malagasy hita be zany na dia aty amintsika lavitra ty ary Bruno no tratra tao andry zareo mozambikanina ilay vodilarana ngeza be misy vatana ihany zareo mozambikanina ireto jako raha oharina amintsika malagasy ny larana fafolo ny azo ohatra ny favalo ny faroa dia manamanambatana avokoa saingina zany na tsy zany dia miezaka manafika hatrany aloha ny malagasy miditra ao anatin'ny tany zareo mozambikanina ireto ny coup franc dia i Dax no andakazy ho antsika malagasy mitovy amin'le coup franc zareo mozambikanina teo mipetraka ty Griffin fa somary mivôny kokoa ny azy raha oharina amintsika ny atsika tia dia miezaky ny tonga dia ho alatsaka zay rehefa dia mirindrina tanteraka mirindrina tsara ihany le dakany daksa fa somary ambony loatra tsisy nikitikiny fa dia latsa ambony loatra nandalo lohana malagasy zany hoe tavela tao fa dia mivadika ho andry zareo mozambikanina i Victor zay tsy taitra mametraka tsara ny baolina aloha zany ao anatiny minitra fa 20 isika amin'izao fotoana izao mbola raino aotra ny isa mitarika zareo mozambikanina mivantana ho an'ny radio-pirenena malagasy ny fitantarana ho an'ity lalao fihaonan'ny mozambikanina sy ny malagasy ity ho antsika eto moa dia raha zao tsika no manaraka azy ary dia ezahana ihany ny ampiaina izany rehetra izany lasa indray ny fanafiana ho an'ny mozambikanina dia miverina aty amin'ny malagasy aty mivodilarana malagasy mahazo zany mbola ao ny tongotry lanto miverina dia aty amin'ny tantely aty mialatsiny dia misy talonady tsy mety ataon'ny lana fasivy nga i Fernandez Manuel ho an'ny mozambikanina dia coup franc ho an'ny malagasy miakatra aty amin'ny toby aty miakatra moramora toby zay manao ny hainotso zavatra mihitsy aty amin'ny sisiny akavanany kianja ho antsika malagasy aty mivoaka ho coup franc ho antsika malagasy coup franc ho an'ny malagasy eo amin'ny 7-30 minitra latsaka kely ny lalaovana eo zany hoe 10 minitra eo dia iato ity lalao ity ao amin'ny fizara-potoana voalohany aty somary aty amin'ny ilany akavia ho an'ny tsatobian'ny Victor mpiano-tsatokazon'ny mozambikanina zany tsy hiditra avy hatrany ty coup franc ho an'ny toby ity fa dia hitady ny lohan'ny njiva sy ronono ary ry Dax sy ry bora ary aloha aty dia voka lay zany corner ho an'ny malagasy corner satria dia mozambikanina no nantona zany corner tsy akandry ihany le corner eo amin'ny toby dia manao talonady kely eo dia mitady any amin'ny isa any amin'ny tantely bora dia virafandrareo mozambikanina avy hatrany zany dia lasa indray ilay larina faraky amby folo rindrimbe dia misy fanohanana tsy mety zany nivoaka ho tosy misy tazona kely ihany aloha tazako teo nataony dino fa dia lavidavitra ny masonga mpitsara tsisiny sy ny mpitsara ampivoany zany ka dia lasa jony verina eo amin'ny lantso izy zany Griffin tantely dia mandefa aty aloha aty dia tongotra mozambikanina mitady an'izany ary dia fa hoaniny aty aloha aty ihany koa ny loha malagasy mitaty loha malagasy dia ao mifanosena mivoaka ho tosy ho an'ny mozambikanina tosy 30 minitra ny lalaovantsika zao tsy aivina ho anareo zay sendra zao vao manaraka an'izany baolina fampiainana ty lalao ty zany dia raha inotsy misy ho an'ny mozambikanina
ny hatramin'izao 30 minitra lalovan'izao ao anatin'ny fifaninanana sanina lalao mandroso izy ty mozambikiana izay manimpitosy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny Salomao dia valasa tongotra beany mpilalao malagasy izay Johnny 5 dia efa takabe ihany koa no alefany lay larana fatelo Bruno dia any amin'ny leda aloha ho antsika malagasy mitady ny daksa ao aloha dia mbola alohany Bruno ihany no mamerina an'izany baolina izany aty amin'ny tantely voatery mamerina amin'ny leda ihany koa ho ankaiky azy eo Johnny mitady namany eny aloha any leda or nono 5 dia efa voaka ihany koa moa i Victor izay mpiandry tsatobiandry zareo mozambikiana ireto makany izany baolina izany zareo tsisy ankiandriandry eto aloha na ho an'ny malagasy na ho an'ny mozambikiana ao anatin'ny fizaram-potoana voalohany izay efa madivadiva ihany izy ty aloha eo amin'ity fionana ity saingy nazany mbola misy voaraika amin'ny 30 minitra zay no lasa aloha eo amin'izay fionany rotonta izay tous ao andry zareo mozambikiana tous Salomao mitady ny Luis saingy voasembatsemba-ndry andro tao any amin'ny Dino Toby tady andro nono ihany koa dia voadonandry zareo mozambikiana tsy mety ny fanohanana ho antsika malagasy izay namoaka tous ao an'ireto mozambikiana mihitsy ilay mpanazatra mozambikiana eto hoe io izy io Jaco izay miavaka mihitsy izy a memenina izy satria ohatran'ny asa tsy mahafa-po angarainy hoe inona fa isika ozy izy no nanao fahadisoana teto fa dia misy mpilalao-ny mozambikiana anankiray dia nikay Bruno zany mitsiraro ambany zany dia sady tsy maninona fa dia arety mpanao baolina zara misy fotoana elatsasatra sy andanina fotoana ihany koa ny mozambikiana eo ambany eo sady manao tsitsofona moramora eo mpanazatra mozambikiana dia mamadika aty amin'ny lalana faraka amby folo dia Luis avao amin'ny côte Stade au Sol Luis dia mamerina aty amin'ny lolo dia ravantsika malagasy zany lasa coup franc ndray ho antsika ho an'ny zareo mozambikiana amin'ny lalana fa 6 dia Manuel Fernandez eo akaiky eo ihany efa manomboka miditra aty amin'ny kianjantsika malagasy zany rehetrarehetra zany ary dia miakatra daholo ny azy dia rehefa hoe miakatra ny fanafinana dia miakatra daholo zay ary rehefa iaro dia izy rehetrarehetra mihitsy no ndray manidiny ny rideau-ny ny tsatoby iny lavidavitra ihany le coup franc larana fahafiry mandaka zany larana fahaefatra Bruno ihany mandaka an'izany lasany coup franc ho an'zareo mozambikiana dia ohatrany mahita fahadisoana zany mozambikiana ao anaty surface de réparation nefa ny mpitsara kaiky eo ihany ka mpitsara komoriana mbola tsy very ho an'ny mozambikiana zany rehetrarehetra zany lasa daka ty afovoany aty dia mamadika miverina aty amin'ny lanto lasa aty amin'ny daksa miakatra moramora nono miakatra aty amin'ny tany zareo mozambikiana momo nono ary dia ao anatin'ny surface de réparation mafy loatra le baolina mafy loatra ny tondra rerinka nono ary dia reny taktika tokony nisy ny aretena kely dia misy olona ray aty arinina zay asa io mo teknika ambony kianja satria tomorony mpilalao mozambikiana akaiky koa nono dia tsy afaka nanao an'ilay exploit zay mahafinaritra be fahitana amin'ity nono ty fonizy tao amin'ny knapsany nahitako azo farany ny Griffin zany hoe fa ny andriandry azo tao ihany injiva Jaco saingy tsy namela mahazo mihitsy ilay mozambikiana teo ary dia rava moa iny fanafiana ino antsika malagasy ry zareo mozambikiana daka be mitady ny lohalarana aty aloha ty misy fahadisoana ihany koa tao anatin'izay fandraisam-baolina ry zareo mozambikiana izay tato ato dia manao fahadisoana foana tao ary zareo mozambikiana ireto Jaco zay tokony mba hararaotona ihany rehefa sendra misy coup franc ho antsika malagasy izay koa mety tombony ho antsika eny rehefa mibe fahadisoana satria raha ifandona amin'reto vatana be reto sarosarotra ihany ny ballon arrêté dia tombony ho an'ny mpilalao kelikely tahaka itony tsy hoe rehefa kelikely dia mahay miazakazaka fa ny lehibe mozambikiana eto ho an'ity lahay Luis ty izay mpilalao ny Costa do Sol aloha dia tena rehefa ao amin'ny baolina dia
valaranana mihitsy manenjika azy ry toby aty amin'ny sisiny aty lasa zao mifanafiana ry amin'ny ilany ary indray ho an'ny mozambikanina miverina aty amin'ny solomao zay namanao anatin'ny Costa do Sol miakatra aty amin'ny Dax indray ohatsika malagasy nono dia somary sahirana mitady zay omenany baolina dia very sa tsy very fa misy fahadosoana nataony solomao no anisan'ny mpilalao ngeza amin'izany mozambikanina ngeza daholo zareo fa solomao mbola ngezangeza kokoa no ny namany eto izy le larana faharoa ary dia zany lasa efa lasa ny coup franc atsika malagasy nitady anao ciseau mpilalao mozambikanina fa dia tsy nahazo ny baolina ny tongotra aty amintsika malagasy dia kalma fotsiny hoe bicyclette mitsombadika ozy izy Zoko Daniel zay Jacques Oltino mitsombadika ka asa aloha fa dia andratra ihany zany raha tsy mahavoa mahafaty zay lasa talonaty lasa toby miditra ao anatin'ny surface de réparation tsia eo akaiky eo tokony menany Dino nefa dia Dino lasa nitsangatsangana fotsiny teo akaiky teo zay le hoe tandem mila amboarina tsara toby miasa tsara ianao fa saingy mahita namana ary dia lasa miverina aty amin'ny ando verina aty afovoany aty amin'ny daka mahitsy dia ray metatra ny ala tamin'ny tsatobiaka vanany Victor ilaina mihitsy ireny andrana ireny Jaco ireny fandakana toy ireny mba hitsapatsapana aloha manahoana ny fandraisam-baolina nga Victor saingy ivelan'ny Tsatobimo izay tifitra ny Dax izay na zany hoe tira non cadré na zany aloha rehefa mahavita maromaro toy ireny ve tsika tsy ho anaty masony ihany Jaco ny afarany fa dia lasa aloha ny dakabean'ny Victor mitady namany aty aloha aty ho andry zareo mozambikanina izay mivoaka touche mivoaka ho antsika malagasy Johnny mitady any Toby ho antsika malagasy ambatsemban'ny Luisao ary mpilalao mozambikanina roa be zao no manembatsembana saingy antsika malagasy atrano baolina aloha leda zay miakatra mihitsy mitady namany mitady andronono njiva ary dia tena araka ny teninao tokoa Jaco tsy tena tafiditra tsara ao anatin'ny lalao aloha injiva raha ny fahitana azy eny ambony kianja eny dia efa ravandry zareo mozambikanina izay fanafiantsika malagasy izay io moa tsy hita famezatsiny satria rehefa tsy natrika lalao tsy hoe ianao tsy mahay akory fa ny zava-dehibe ilay fanatrehana lalao sy ny fiainana n'izany fanomanana izany ary tsy adala ny vazaha manao match amical be dia be milohana tournoi na challenge milohan'ny reny fedina ny euro sy ny coupe du monde reny dia zavy-tany ny lalao pralahina zay andanimbola be ihany koa satria sady fomba hitanao ny mpilalaonao zany no iainanao ihany koa zay mety ho zavatra hitranga tsy ampozina satria ny baolina dia tsy voatery hoe ampozonao avokoa ny zavatra hitranga ambonin'ny kianja eo alohan'ny lalao fa tsy maintsy isy foana ny tsy ampozina ary za dia mandiso mihitsy hoe manalatsiny matetika tsika hoe kianja ny ratsy rehefa kianja ny ratsy na samy ratsy ho an'ny mpilalao an-daniny sakilany zany mafana loatra ny andro mafana ho an'ny an-daniny sakilany zany fa tsy mafana ho anao rery avy ny orana dia ny orana ho an'ny mpilalao an-daniny sakilany tsy azo atao hoe excuse zany nisy fanafiantsika malagasy eny ampilatana nga Victor izay ny tsirara ao mandany segondra ray roa telo efatra dimy dia zay vao manatotona dia manao dégagement de goal nga Victor aty aloha aty mitady ny Manuel Fernandes dia ratsy fandraisana satria ny elingelenry tantely tao dia mivoaka ho toso hoan'ny mozambikanina aloha zany satria tongotsika malagasy mamoaka izany manasaky ny kianjantsika malagasy dia tsy mpitoso miverina aty amin'ny ngay mamboso dia mandefa aty aloha dia any ampelantanan'ny leta misy en position d'orjeu ny lolarana mozambikanina lasa daka be aty aloha aty dia mivoaka ho toso hoan'ny mozambikanina zany hoe le dégagement koa ny atsika tsy adressé tsara amin'le tokony andefasana azy fa karazan'ny fahoany ihany koa ny endry leda zany dia mivoaka ary dia misy en position d'orjeu sika malagasy en position d'orjeu ry njiva sy nono zay miantoka ny fanafiana aty aloha ty nefa tena tsy mbola hita hoe miady tsara ve ny tadiny tokanga amin'izy mindralahy
lasa leta ao anatin'ny surface de réparation dia mamerina aty amin'ny joli mitady any tomposa izy dia very no hoan'ny mozambikanina zany talonaty tsara dia miezaka mitazontsika malagasy fa na zany na zany misy fahadisoana ho antsika aloha zany amin'ny ando iando zay manao fahadisoana mahazo karatra mavo voalohany iny amin'izao lalao zao karatra mavo voalohana ny mpilalao malagasy ratsiratsy toerana any zao Griffin satria dia somary mifanitsy ao anatin'ny mahazo écran tsara zany ny mpandaka am'izao raha ny tena marina somary lavidavitra fa mifanitsy tsara amin'ny tsatoby malagasy ary dia isika tsy manana mpilalao lava ohatran'ny zareo mozambikanina afaka anakona an'io tsatoby io fa dia eto aloha hitatsika tazana mijoro ao ry Fernandez Manuel Stelio tazantsika eo ny mozambikanina Luis Kambala zany zay aty aloha aty mipetraka ny mura malagasy somary ohatran'ny ratsy toerana zany mura malagasy zany sady tsika ny ratsy fijery ohatran'ny somary mikisaka loatra zany aty amin'ny misy atsika aty satria raha ny fantakana dia afaka manao bananina tsara mihitsy ny ngaha larina fasivy ny makiny mila an'iny be fo be le mpandaka zako teo amin'ny silver cop teo amin'ny fiadinany kanina rugby dia zany no ilaina any amin'ny dakataka zany lasa efa very sady io dia miverina manao retrait aty amin'ny leta i tantely tsy tantely fa ilanto lasa ry aloha aty amin'ny tany zareo mozambikanina dia miverina indray aty amin'ny tantely dia eo amin'ny daksa tantely manao ray roa dia manao retrait aty amin'ny lanto mitady amin'ny Johnny Elgelena dia mamerina aty amin'ny leda tsy miandro ny mozambikanina ka ny azy rehefa ela filalao anao dia karany dia ravaniny baolina dia zay lalany any lalana aloha fa rehefa tsy afaka manao nininy ianao zay nitanjona ny azy miverina aty amin'ny daksa dia mamadika aty amin'ny toby aty amin'ny sisiny aty tsy miakatra tsy ny toby fa manolotra dia mitady any dino anatin'ny surface de réparation ary dia mandalo fotsiny eo amin'ny tsatoby mozambikanina zany Griffin zany hoe tsy ampy ny lohalarana malagasy zay vitsivitsy ihany teny aloha teny Jakoa nandalo fotsiny ao andry zareo mozambikanina fa dia misy fahadisoana faharoa izay tena enjana be ho andry zareo mozambikanina ary dia penalty ity vao penalty Jakoa tsara fipetraka izy ity satria aty amin'ny fahatelo amby efapolo minitra isika zany hoe 2 minitra tsy ravana ao anatin'ny fepitaona ara-dalàna mety mbola iampy ihany ny fepitaona mpanampiny rehefa avy eo fa dia ity aloha zany no occasion indray ho antsika malagasy taorinan'iny coup franc teo iny tsy afananoatra tsony aloha fa dia tsy maintsy penalty satria tratra be tao anatin'ny surface de réparation tao ry zareo mozambikanina ireto dia mivonibonina zany miandry ny mpijery eto amin'ny kianjaben'ny Mahamasina zay manantena baolina maty ao anatin'izao atsona hoe plat préféré nety Mahamasina ity zany hoe sakafo niriny Mahamasina zany baolina hofaty zany marina fa tsy tao anatina exploit zany tao anatina fanafina fa nisy fahadisoana nararotsika avy amin'ny alalan'ny tandrevaka sy ny kitotoana ataon'ny vodolaran'ny mozambikanina zany kanefa dia efa tombony ho antsika aloha zany afahana manasala anisa zany hoe raha izao dia mba au départ 0 fizara-potoana faharoa zany hoe mitovy ny isa raha ohatra ka matsika somatsara irarina ny afahatesan'ity amin'izao raha itenenantsika izao dia iny navoaka ery amin'ny sisiny ery aloha mpilalao malagasy somary lavidavitra injiva no mitanan'izany baolina zany tazana eo mbola tsy tao amin'ny tenana dia injiva no andakany eo dia makasaina manoloana azy eo Victor hoe hoentinao aizy ity dia zay zany courage nga Victor fa dia tsy maintsy samborony ty baolina ty ty zany no testa voalohany ho an'ny Victor Jakoa na hoe fitsapana voalohany ho an'ny Victor satria raha nitifitritsika teo dia ivelan'ny tsatoby hatrany zay fa dia miantona mihitsy mifofinaina eto Mahamasina miantona mifofinaina amin'ity dakan'ny njiva ity lasa daka njiva maty ny njiva ray no ray tonga ihany zany ilay sakafo nandrasana
ohatrany tsy taitra mihitsy njivana andaka azy teo a dia maty moa zany ny baolina sahala rainoray aty amin'ny minitra faramparany ao anatin'ny fizaram-potoana voalohany ohatrany contre-pied tsara izy teo Griffin zay mihitsy tapitra koa ny 5 minitra tapitra ny 5 minitra fa neny amin'ny kanja tsy fantatro mino fa vao mandeha ny baolisa koa dia itsoka ny mpitsara eny ambony kianja eny dia tsara famaranana ny fizaram-potoana faharoa mba ahafahantsika nanasala dia lasa ny fanafena mozambikanina lasantsika nono daksa manandrana daka lavitra be tokony mbola tsy nalefa ihany zany daksa fa mbola azo angery dino mbola angery nono tapitra ny fizaram-potoana voalohany rainoray eto mamasina Griffin rainoray ho atsika ny tokantrano zay manaraka izao lalao izao baolina matynrareo mozambikanina teo amin'ny 10 minitra ny lalaovana tamin'ny alalan'ny Manuel Fernandes zay coup franc ho an'ny mozambikanina ary ho an'ny malagasy kosa dia ny penalty azontsika teo amin'ny 4 minitra mahery kely teo zany hoe 4 minitra ratsaka zay nitakany njivo ho aratsika avy hatrany ny fizaram-potoana faharoa aorinan'izao fetona kely zao zany hoe raha fitinina Jaco dia atao samy ballon arrêté avokoa ny angian'ny baolina maty ho an'ny rotonta na ho an'ny malagasy izay namono farany na ry zareo mozambikiana fa izao arahantsika vetivety ny famerenana antsara n'ilay penalty no dakany njiva teo ho antsika malagasy izay nanasala ny isa eto amin'ity fiona ny Madagasikara sy Mozambika ao anatin'ny chanina ity rehefa avy eo dia hiditra ao anatin'ny ampaefam-potoana faharoa isika Gillette Mac 3 Turbo offre toujours une meilleure sensation après 10 rasages qu'un jetable la première fois. Les lames Mac 3 ont un double revêtement pour un rasage de plus près avec 0 rougeur. Vivez une expérience incroyable, rasage après rasage. Gillette, la perfection masculin. Sixte ilay mitady soavaly enina tonga voalohany ny tombony lalaovina isan'andro ny tontona ary ordre sy ny désordre irery ihany Sixte mipopa be ny fahafantarako fa zazaroa anatin'ny telo tsy ampy fiara avokoa ny nahatonga saina izay ny antony savitrianako ny céréale fosfatine noho izy feno fer izay manambetsaka ny zanako amin'ny fitombony tsara marina ny teny misy izay no nahatonga na hiara-iasa akaiky amin'ireo nutritionniste mba hamokarana ny fosfatine céréale feno fer baolina iray monja dia mitondra 7 isan-jaton'ny fer ilaina isan'andro sady tena kafizin'ny zaza fosfatine feno fer manampy ny zaza hitombo tsara hiditra ao anatin'ny fizaram-potoana faharoa afaka minitra vitsy ny ekipa rotonta eto amin'ny kianjabeny Mamasina izay fiaonany eo amin'ny barian'i Madagasikara tazantsika miakanjo mena eto amin'ny sary sy ny zareo mozambikiana vahiny ho raisiny malagasy amin'izao fotoana izao raha tsy ahivina ny fiaonana tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany dia sahala ny isa raino aotra raino ray ry zareo mozambikiana no nampiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny coup franc isika kosa nanasala ny isa tamin'ny alalan'ny penalty tao anatin'ny fiafaran'ny fotoana teo amin'izay fizaram-potoana voalohany izay amin'izao zany no fizaram-potoana faharoa tsotsoromamba isarana ao anatin'ity lalao mandroso ity fa de lasa aloha zany ny baolina io an'ny zareo mozambikiana eo amin'izay fizaram-potoana faharoa izay dia mbola miaraka amiko eto atrany Jaco Raoldine nampiana mivantana ihany koa ity fiaonana ity eto amin'ny kianjabe ny Mamasina leda mitady ny mpilalao malagasy 5 de ravandry zareo mozambikiana vetrany fanafiana zany hoe toy izao ihany Jaco ny zavanisy teo vao nanombotomboka dia nafaty baolina ry zareo mozambikiana tsy nanova mpilalao ingahy Auguste tamin'izao fizaram-potoana faharoa zao satria dia reo zay fanajoko tamin'ny fizaram-potoana voalohany ihany no tazantsika zany ny coup franc corner satsy ho an'zareo mozambikiana aloha coup franc io 2 minitra ny fizaram-potoana faharoa zany
asa zareo mozambikanina na nanolo pilalao fa mbola ai tsy nanolo izy ka tsy nanolo izy satria tsy nanangana ilay tableau manamarika izany ny ngiay mpitsarambola latabatra dia corner hoan'ny mozambikanina corner miditra tongoka vy aty amin'ny ilany akavanana ety izany rehetrarehetra izany mifanosona tanteraka tangorona mifanosona ao anatin'ilay teboka fandakana ny penalty ireo pilalao mozambikanina maromaro sy isika malagasy ny pilalao sivy dia ao anatin'izany surface de réparation fanositosika ao avokoa lasa ny daka dia ambony mitady aty aloha aty fa dia tsy nahitana izany izy ho atsika malagasy dinao rery ny taty aloha aty dia dinao mahazo an'izany tanisa baolina dia veriny ho an'ny mozambikanina zany dia mamerina tanteraka aty amin'ny Victor aty ingay Bruno mamerina aty amin'ny Victor aty dia elgelen'ny malagasy tena moka tosy zay le talonady tsara zay le andrasana zay zany hoe asa miditra dia manembatsembana ny pilalao coup franc atsia daka aty amin'ny ilany akavia aty dia miverina misy fahadisona ihany koa zany satria dia en position de jeu ny lohalarana malagasy dia andrareo mozambikanina ny baolina zay mamerina aty amin'ny Victor aty Victor mametraka izany eo akaiky ny 9 metatra sasany miala amin'ny tsakoby mozambikanina mialatsiny mafana foana ny andro eto mamasina tsara tare ny andro eto mamasina tsy araky ny lay andro mangatsika fa dia tsara andro ty lalao ity miverina dakabe ho atsika aty miverina aty amin'ny tany malagasy aty ampelantanany ledy zany lo ny tompo mamoaka an'izany ho an'ny leda dia manakorisa moramora ho an'ny Johnny ho akaikeo satria lasa ny dégagement de balle ho an'ny leda aty aloha aty amin'ny Bora dia fa miverina aty amin'ny Toby miakatra ambony moramora ary amin'ny sisiny miakatra dia mandatsaka ao anatin'ny surface de réparation dia ny ampelantanan'ny Victor tsy dia natahorana loatra zany tolotra ho an'ny malagasy zany satria maivana be ihany koa le daka ny tompo tary somary contre soleil ny lehilahy masoandro marina fa manafana fa fahavalo ihany koa ny masoandro rehefa akaiky ny tsatoby ao za dia manakorisa ny baolina tompo dia manao dégagement de baolina aty aloha aty contrôle tsara amin'ny loha ho an'ny Dino dia lasa very ho an'ny mozambikanina tsia aty amintsika malagasy dia aty amin'ny Nono contrôle poitrine tsara dia aty amin'ny njiva mandefa ny Dino ary amin'ny sisiny ary dia very tsy azo ny Dino zany baolina zany zay koa ny somary fahavoazana zany hoe Dino miakatra kely somary niditra aty afovoany dia le baolina nalefa tany aminy baolina ny lasa aloha fa izy tara nanalintsika ary tsy tratra dia tosy ho an'ny mozambikanina tsy pitosy eo akaikeo ihany dia ratsy ihany koa zany fandraisana ho an'ny malagasy zany raha va engelen'ny mozambikanina so ihany fa mbola tao aloha ny Johnny zay mandefa an'izany aty aloha aty dia mbola tsy any amin'ny tany mozambikanina mbola aty amintsika ihany edivana aty aloha aty zany loha avy hatrano ho an'ny Johnny dia mitety ao dia mamerina aty amin'ny leda calme amin'izay izy leda mamadika aty amin'ny tantely miakatra tantely eo amin'ny daksa dia mandefa eo amin'ny tantely dia tsy mahita fa tongotra mozambikanina mamoaka an'izany ho tosy eo amin'ny manasaka ny kianja eo tsy pitosy ny tantely mitady an'ny Nono aty aloha aty Nono enikelen'ny Norberto samy Nono fa nyray Norberto ary dia lasa aty amin'ny loha aty contrôle tsara mihitsy amin'ilay loha larana mozambikanina dia miakatra aty amin'ny tantely mbola azo antoka tsara mihitsy le tongotra kavanany tena ao tsara mihitsy ary dia efa aty amin'ny fahadisoana zay ataon'ny malagasy isika malagasy nanao fahadisoana misy fifantoronana tsy mety nataontsika tao dia coup franc samy voaka ho tosy amin'ny larana fahatelo Norberto dia mamerina aty amin'ny Solomao mamerina aty amin'ny Victor aty amin'ny mpianatsato azo mozambikanina zany dia tsy mandray fa mandaka mandefa aty aloha aty mitady an'ilay larana fafito Stelio mahita tsara ny Stelio dia miady baolina amin'ny Lanto tsy mamela mahazo daksa aty amin'ny daksa dia miverina aty amin'ny loha larana mozambikanina anankiray afaka tsara aty amin'ny manoloana ny tsatoby atsika dia mivoaka
mivoaka ireo mpilalao any ampelantananyleda amin'ny baolina tsy aky andriandro leda mitady anjiva ty aloha ty injiva rery asa tanana tokany izy ty daka anjiva maty tsara tare anjiva ao zany zay le nandrasana taminao ary dia tonga anao tafita ny afatra anjiva rono iray ho an'ny Madagasikara tsara tare zay le hoe asa tanana rery ho anjiva iny tsy misy nizaniza atao fa dia natoko tenany lehilahy raisiray ny fanandrina teo ary dia contrôle tsara mihitsy amin'ny tongotra kavanana ny netiny jivana maky ny araton'ny Victor dia zay ohatran'izay ary mbola mananteny ohatran'izay isika malagasy eto Mahamasina mba azo antoka iny zao le baolina iny hitatsika tsara mihitsy fa nandrika nga Victor fa tsy ao hoe sarotra samborony reny valala mainandro reny ka dia tsy maintsy andriniliky reny raha tia azo azy saingy tsy afaka nandriliky nga Victor dia baolina ho antsika malagasy rono ray eto Mahamasina lasany centre andrareo mozambikanina ty amin'ny stelio dia mandraisy dia ravatsika malagasy taxa zay vao tapakevitra zay vao mihetsiketsika amin'ny malagasy taxa mandefa eo akaiky eo ihany dia mamerina ty amin'ny Johnny mandefa ary amin'ny ilany ary amin'ny Toby mitady anisa miakatra ty amin'ny taniny mozambikanina taxa dasika eo akaiky eo ihany dia mandefa saingy tena tsy nahita nonosa tsy nahita njiva tany aloha tany misy fantonana tsy mety koa nataony mozambikanina coup franc ho antsika malagasy ohatran'ny vekely ny chrono ikoapela tananay tonga ny namana grefina mihitsy azy eto fa dia mihitsy koa ny namana ahatra zay manatevina arara ihany koa zany fanatanjahantena tsika ato zany dia lasa alohan'ny mozambikanina mandrapatonga zany lasa ingay misy mpilalao Costa do Sol zay mamoaka an'izany tosy ho an'ny zareo mozambikanina mitsara ao anatin'ny sifa préparation ao ny mpilalao malagasy anankiray dia izany tsy ao grifina izany mianjairao io avitavitra ty misy mianjera tokoa ny mpilalao malagasy ao anatin'izay fanafiandry zareo izay fa nazanana zany aloha dia tsara ny baolina matsika malagasy teo izy Jaco izay tena namenisa roa antsika malagasy nampakariny ny baolina teo kosa aloha Jaco marina mihitsy nyandro magatsika miakatra ny hafanana tsy fidavitra zay tena marina mihitsy zay dia mbola miato mihitsy moa zany ny lalao satria dia mbola tsabona ao ny mpilalao malagasy anankiray Johnny ve zany sa tsy dia tena tazana tsara Dino iny voto eo iny dia navoaka ny kianja izy aloha ny volo zay mitovitovy ihany ny Dino sy taxa aloha fa ny taxa somary mifatotra zay taxa dia mitovy amin'ny mpanazatra mozambikanina ty fa ny mpanazatra mozambikanina ny volony ka dia zay tanory dia tosoandry zareo mozambikanina aloha Bruno dia dakany tantely mamoaka azy ho antsika malagasy izay manimpitosy ihany koa tantely njiva tantely ihany mitady andronono aty aloha ty dia aloha mozambikanina no mamerina an'izany baolina zany any amin'ny ando taxa itoby malalaka tsara mihitsy ary amin'ny sisiny ankavian'ny kianjantsika malagasy izay mahazo baolina tsara mihitsy ao anatiny surface de réparation ao antsika malagasy saingy misy fahatsona manomboka androany koa grifina ny vedena ny tompodakany Europa eo amin'ny vehivavy amin'ny taranja baolina kitra zay fangaramo fa dia isan'ireo événement goavana na ny atrika goavana eo misehatra ny fanatanjahantena omaly no natao ny tsy hoapelakana tovoka fa dia ny vehivavy no fantatry fa dia nomboka androany ny videna ny tompondaka Europa eo amin'ny stade vehivavy taon'ny débat izy io taon'ny débat vakatsika ny fandrasana ihany fa fanafiana mozambikanina natrehantsika zao satria dia manantanina ny surface de réparation malagasy zay divanao ary dia lasa ravantsika malagasy
miakatra ndray injiva miakatra injiva sy ny fitapitaka misy ray rotely efa fantatra reto mozambikanina reto zany anarana anjiva zany ary de rehefa miakatra izy olona teny rany manarina azy eo zany hoe rehefa zay de tokony fotsifotsy any tsika reolona malagasy a mitady a couloir hafa mba ahafahana destabiliser na manakorotana mialatsiny amin'ny teny frantsay reto fanafiana mozambikanina reto lasa mamanao change moderne tsika fa de tsy mahita an'izany izy zany hoe somary mitifitra ihany koa le taratry ny masoandro zako atsika malagasy a ka zay mihitsiny itsika zany zao miatrika an'ilay masoandro indray na zany zany aloha de tsika no mitarika amin'izao fotoana izao ry zareo mozambikanina manafika ry amin'ny larana fafolo izay daka avy hatrany mitady namany asotra sara mihitsy de maty tafiditra amin'ny lohan'ny mazava-be iny zako zany hoe le fiarovan-tena tsy mipetraka ho atsika malagasy de tratra ny isa aloha zany de sahala indray roa fa de mandiny mozambikanina satria dia efa teo le fanatenana efa teo aposy le fandresena teo a sosona tapidrano bole fa de afaka misahala eo am'le fipetahana an'le fakana ny mpifanandrina mihitsy izy akona ny adversaire no hitako hoe somary misy lesoka kely ho atsika rehefa ao anatin'ny fanafiana toy ireny satria vao niaingy ny centrage iny a iny daka be andry zareo mozambikanina iny de tokony efa nakan'izay adversaire ny malagasy saingina zanazy zany aloha de mbola mitoy ny lalao a roa tsy resy akory isika aloha amin'izao minitra itenenana izao fa marina fa sahala fa tsika zao no mandray ny lalao aloha lalao mandrotso zany hoe tokony anala loatra ihany sika rehefa milalao etatahitsika mba nana fandresena tena marina ary de mola tsy ampidirana nreo vahiny baolina mihitsy mba zomantoka mba milalao miverina satria ny tena matsa zany de fitambarareo asanakian'izany ka anatan'olona tsy mampibotsika dia sahirakirina any lasa ndray fanafiana aloha maty eo aminany ny mpilalao malagasy fa dia ray teny misy tofina zany anao fa tsona atao ray aloha dia ikambala zay lany fahavalo mozambikanina dia koframa atsika malagasy mazava loatra eo amin'ny 3 kilometatra miala amin'ny tsatobe ndiavako tao ny resaka an'izay lalao miverina izay anao teo jako ny alahady izao ihany de ho tanterahana izay lalao miverina izay zany hoe mifatero amby 20 ity volana jolay ity ny lalao miverina any mozambikany ho an'ireto tarika rotonta ireto treto aloha zany de injiva no vonombonina zao ahitantsika azy amin'ny sary izao ny larana faromby folo malagasy miomana andakany coup franc-tsika atao anatin'ity fizaram-potoana faharoa eto ity miezaka mametaka rindrina atrandry zareo mozambikanina izay ao anatin'ny surface de réparation avokoa moa zany eo amin'izay rindrim-be andry zareo mozambikanina zay fa de lasa nidakany injiva de midona mpilalao malagasy any ambony no mitontona amin'ny baolina tsara le daka ho anjiva fa mbola taony sy zay ny hoe tena antoka ny mura zany dia mbola taony rindrina mozambikanina zay nandady ihany koa dia lasa mbola tsy tapitra ny anjiva mbola lasa ny fanafiana zay vo afaka ho amin'ny loza mananotanina zao mozambikanina dia merina le amle tangamany tsara amin'iny ho an'ny dinoa fanafiana lasa ndray ary miakatra amin'ny da manefa malarina mataka dia lasa inolo hiditra sa tsy sady tsy tapakevitra ny hiditra nefa dia nandizintina teo ihany ny victory ny antanany baolina dia mitara izy dia manintona dia zay vao tapakevitra andaka lasa tsy mbola lasa zay vao lasa nydaka dia ty amin'ny dinoa ty voaka ho tosy ho an'ny mozambikanina lohatsika mamoaka an'izany matsona fa dia raha tsy diso dia eo minitra fa 5 any hoanitsika zany zany hoe 10 minitra zany zao idirana fizaram-potoana faharoa ty zany ndray zao ny fanafena mozambikanina izy tsy makasarotra amin'ny mozambikanina fa ny azy any dia zay fotsiny tonga aloha izy eo amin'ny baolina tsy miandro anao izy ary tsy mifampiandry koa ny mozambikanina tsy dia manana endry dalao betsaka hoe tsara hoe tena aseho izy fa ny azy fotsiny dia hoe
de misy olona balina zany hoe rehefa tonga miaraka amin'ny baolina ianao dia zay ny zava-dehibe ary ny fanafiana dia mafimafy zay zany ny azy lasa indray zany ho antsika malagasy dakabe aloha aty aloha aty dia eo amin'ny anina zany bora dia dinga laylahy amin'ny fahatelo amby folo dia ay aloha ny mozambikanina sy tsy narovaka lolo ihany no lakana fahatelo amby folo larana fahatelo amby folo tsisy fanovana teo lasa indray tsika amin'ny alalan'ny tantely fa dia mampo sy nisy nininona toso ho an'ny malagasy velona kely eo amin'ny tantely dia mandefa ty amin'ny faty réparation tany aloha tany ihany nonao fa tsy nahita nininona dia any am-pelantanan'ny Victor dia misafiny tavany igny alonga Victor zay vao tapaka-hevitra andaka dia aty aloha be aty tatenisa lasa ny fanafiana mozambikanina dia ravantsika malagasy zany eo ihany Johnny dia mamerina amin'ny leta mandaka dia mitady aty aloha aty mitady anjiva mamadika dia mitady andaksa sa dino mahita an'izany everina aminjiva contrôle tsara ho an'jiva elangelian'ny mozambikanina milarina faraky amby folo Luis zay eo anatin'ny surface de réparation tsara tare tsy amin'ny position tsara koa ny zalahy mozambikanina fa zany dia natahorana maiky izy voasembatsembatsika malagasy izy a dia maiky a nandakan'izy akao dia mivoaka toy ireny mo izay baolina izay fa isika malagasy amin'ny alalam-bora saingy tsy tafavoaka ihany koa nanoloana ndry zareo mozambikanina ireto dia vadika tosy ao andry zareo avy hatrany mo izay tokony fanafiantsika malagasy izay nilarana fahatelo Bruno no manimpony tosy ho andry zareo mozambikanina dia midona amin'ny lohan'ny tantely any amin'ny Dax dia ao ihany koa fanembatsembanana izay misy fahatsoana antsika malagasy moa zany teo iny ny tongotry Dax no niakatra teo dia mahazo coup franc zareo mozambikanina coup franc aty amin'ny manoloana antsika tsara zany coup franc zany Ngaro Augusta zay tsara mamin'ny tourmarque ihany hoe ahoana satria misy amin'ny position de jeu zareo mozambikanina position de jeu misy fihetsika mampiany dia vaona aty amin'ny Mozambika lasa indray mifanafiana ho andry zareo dia daka be avy hatrano no hiteto tsisy rindra mpanafihana hitana amin'ny andaliny tsakilany zany hoe fa hoany ny mozambikanina dia roay ihany fahariva ho antsika malagasy tsy dia tena misy hoe rairo tranokana tena hita tsara fa dia somary verivery ny tolotra hoan'ny pilarao malagasy tsy dia tena mandeha ny amizay tokony andefa fasana azy zany zao ty amin'ny daksa miakatra moramora dia mamadika ary amin'ny toby troupe dia tsy mahita fa dia en position de jeu aloha en position de jeu indray ny lohalarany malagasy dia verindray ny fanafiana iny mandeha ny lera Griffin mandeha ny lera raha hijanona eo amin'ny adiny zay roa sy roa zay marina fa tsy resy fa saingy tsy mpandresy ihany koa ilaina misy mamono baolina ho antsika malagasy ao anatin'izao fotoana izao Jaco mba ahafahana an'izay hoe mametraka tombony aty amin'ny lalao mandroso mbola tsy fantatra zay any antanin'olona any ary dia dagabe any Victor moa zany dia midona amintsika malagasy zay mivadika ao antsika ny fanafiana amin'ny zao fotoana izao mitady andry nono ihany koa iando nono tsy tafavoaka manoloana nyreto pilalao anankitelo ireto saingina zanatsy zany dia tosy ao antsika malagasy tantely mamadika tsara mihitsy mamerina tany amin'ny lanto bora zany hoe miezaka amin'ny lalao aty amin'ny mampiasa ny elatra ny malagasy Jaco raha tao anatin'izay fizaram-potoana faharoa izay tsy pitosy ho antsika malagasy amin'ny alalan'ny tantely nefa aty aloha aty amin'ny dino dia raha avany mozambikanina soa ihany fa mbola atao ihany koa nefa aloha itoby zay manao récupération tsara mihitsy dia itoby indray mandamy meto mandefa midaksa miakatra moramora miverina aty amin'ny dino dia mamerina tray aty amin'ny Johnny manao changement tanteraka aty amin'ny ilany aty mitady ny ando dia aty amin'ny lanto verina indray manao retrait zany hoe hoan'ny golina zany dia leda
leta izay efa tafakatra aty amin'ny atsasaky ny tanintsika malagasy aty mandefa daka be aty aloha aty dia ravandrareo mozambikiana amin'ny laharana fahaefatra dia i Bruno mandefa aty aloha aty dia mitady nisa laharana faharaiky amby folo Luis dia veritsika malagasy lasy Nono eo akaiky eo ihany tsy mahita manandrana tsy mahita écran tsy hita le cadre ho an'ny Nono fa le fanapahakevitra ny daka aloha mahafinaritra ary tena aty amin'ny 5 metatra miala ny tsatoby zany a mafy le daka raha ny tena izy a fa tsy mifanitsy ao anatin'ny tsatoby mozambikiana ary dia very petraka eo amin'ny 10 metatra sy 50 ny baolina ho an'ny Victor manomboka manginona mihitsy mamasina eto asana tokony zao ny fotoana mba anetsika tiana ny tanana ho an'ny club des supporteurs fa efa namin'ny fanamby ihany tamin'ny angesery tamin'ny sabotsy teo hoe anao zavatra anova zavatra ny club mba tsara ihany zany hoe variana mijery baolina ny mpijery Jaco izay no somary tsy itovizatsika kely raha oharina mpijery baolina ny ivelany ihany ny any ivelany zany dia manentana foana izy karazana mpijery tonga eo ambony terrain Griffin any dia tsy mahita baolina fa manentana sy mikikika sy mihira zany mpijery baolina vahiny zany tsy mahita baolina fa zay ny anjarany eo zay no anjarany eo anatin'ilay match marina fa mbola tsy tonga amin'izany tsika fa tokony mba efa mba misy ihany aloha izany fahaizana manampy ny mpilalao zany satria mpilalao fa 12 ony ny mpijery ambony kianja lasa mivoaka aty amintsika aty amin'ny leta zany leta rehetra zany a dia leta jery aingakaingana ozy ny olona zany hoe manomboka manazatra ny mpilalao eto ambony kianja mpijery baolina mamasina lasa mpanazatra izy eto manao ny afatra aingakaingana fa ny fotoana mandeha eo amin'ny filomitra lalaovantsika tsy haiko loatra fa dia zay zany a manomboka miadana ny lalao na amin'ny tantara azy eto ary a dia lasa miadana koa zay satria dia tena tsy misy accélération tsy misy na dynamisme tena hoe fanetsiketsehany na eny ampijery na eto ambony kianja somary mangingina ihany ka dia mandefa ny daka leta manitratokazon'ny mozambikiana dia mandefa ilay Victor dia aty amin'ny leta dia toy zany mitazatsika no sarotsy ny fijery koa azy Jaco varimbariana ao anatin'ilay sahala ny mpilalao roa tonda zany hoe raha misy ray mitarika dia eo vao tena hoe hitatsika le rythme ho an'ny lalao zao zany aloha sahala dia somary milantolanto ihany koa aloha nazanatsy zany Nono zany manao blocage tsara zany ho an'ny malagasy dia varavany zareo mozambikiana tao amin'njiva tao izay dia mahazo fanafihana malalaka mihitsy Luis mijery baolina koa jony izy rery nao anaty surface de réparation tao so ihany fa mbola tao leta ary dia ratsy iny a zay le niteneniko anao Jaco hoe ohatrany mahita mivavy paolin le mipiritsaka hoa mahita niny Luis iny a laharana faraiky amby folo moa zany no hitovizan'izy rola fa ny akingana ihany koa no tiako resahana ao anatin'izy zany zay le varimarina nyfotolahana malagasy ary nitesaka hoe varina mijery baolina mijery eto fa hay mpilalao ambony kianja koa varina mijery baolina ihany koa ary dia mila fitandremana zany corner ho an'ny mozambikiana laharana fafito mandakana zany dia miledaleda mihitsy izy tely eo manenjika an'iny dia mandeha tongotra mitsangatsangana eto mamasina tsara raha teo koa nibozaka aloha raha dia mbola tsy tena hoe miverina amin'ny endrika maitsomaitso tanteraka ary efa tsara ihany zao dia lasa ny daka ho an'ny steleo daka corner miditra zao banane daka dia mitady ny lohany larina vasivy dia mbolina tsy very fa dia miakatra ambony zay le detente ny leda zay no anisan'ny mahafinaritra ary dia mamoaka baolina ho tosy fotsiny konge zany le tady anjiva io zany dia ohatrany hoe nitady anjiva ny tena solution eto amin'ity kianja mamasina ity androany nefa anjiva nkeka mety mbolina tsy tena hita loatra zany namono baolina izy teo namono baolina izy teo efa miomankomana ihany koa ibela zay everiko fa isolo anjiva Jaco zay tazatazanao ambadimbadika ao fa rehefa avy eo izy dia hohitantsika efa dia lasa aloha zany ibora izay voatery mamerina amin'njiva dia manao changement njiva mitady any toby zay somary ka zay mihitsy no tiako tenenina takona kely dia maiky ary zareo mozambikiana ohatrany hoe tsy mandona hono izy fa dia saiky anitsy fotsiny a
ny mpitsara mpanampy ny misisy moa zany efa nanangana ny saina mazava ho azy coup franc atsika malagasy very amin'ny sisiny kianjary ary de toby moa no andakan'izany coup franc antsika malagasy izay de maromaro misy anaiky fito mpilalao malagasy fa de tongotry Salomao ho andry zareo mozambikianina no namoaka an'izay baolina zay. Salomao tsy le amin'ny sadaika akory izy ty fa mpilalao dia ifanofa mpilalao sika malagasy ivoaka zany Dino fa tsy njivany miala aloha zany Dino Bela Dino nivoaka de hiditra Bela manatevina fanafina zany no ataony Auguste teto ary tsy maintsy zay satria tsy misy nizany tsisy ninina azo atao fa tsy manatevina ny iaro inona moa ianao fa mitovy izy io ianao eto amin'ny taninao ary dia zay lasa ny tsipitoso antsika malagasy daka be mamarana an'izany ho an'ny vodilarana mozambikianina dia miakatra ty aloha aty le leta maka an'izany tsy memotry leta miakatra mandrosy any dia mandefa mitady an'ny tantely aty telitra hatrany contre-poids be koa misy coup franc satria izy telo eo zany nantona mafy zany karatra mavo raha eo mason'inga tsara atao nitany mason'inga azy telo eo tsara avereny le daka fa azamaiky ary tantely fa ataovy mipetraka tsara mbola tsy variana mbola tsy mijery anao fa andaka dia mbola soratany iny karatra mafaroy zany aloha zako zany hoe saminazo tsika zany sy ny mozambikianina treto zay tantely de okaiky eo ihany dia mandeha ny fanafina mitady any njiva ty amin'ny sisiny aty dia mandefa rian'ny nono ao anatin'ny surface de réparation dia mitady an'izy nono amerina aty amin'njiva ihany dia manao ray roa ihany nono sy njiva eto fa saingim-bolona zay vao miditra tantely ary Bela vao mafana Bela rehefa dia lasa ndray re ary amin'ny ilany akavanana i Bela zay vao niditra teo izy Jaco tsara mihitsy izy zany hoe ampanidinana Aimbao iny nandaka teo iny tena mbola mavitrika fa le izy tsy mifanitsy ny tena naharaha be iny zao misy daka anjiva ihany koatsika malagasy tsara iny tsy de fanomezantsiny mihitsy aloha Jaco raha fijeriko azy le mitaratry ny masoandro zay mbola tena manalokaloka ny mpilalao saingy misy bola tsara ihany koa zany tsena bekariny ngery jolia tsara contrôle dia nampandadiana dia izay fanjavona eo anatin'ny kafoy azy ao fa dia zay ny tokony izy fa dia eny lasa ambony midaka ia mahamasina dia saika felo varotra kely vitsivitsy etsy akaiky ny vato masina etsy misy olona fa felo tanteraka mahamasina dia ty mitablo aty ambany aty lesolaiva be ny zava-misy ihany koa ne Jaco tatoato dia nisy fandrosoana ny baolina kitra malagasy izay nandresy foana isika tamin'ireo lalao tanterahana anaty eto an-toerana io na tany ivelany everiko fa manome aina ihany koa ny mpijery zay tonga marobe eto Mahamasina manoana fa dia zany aloha Bela ihany koa fa maiky Bela aloha tapakevitra Bela fa tongotra viny rehefa tsy hainao azy nareo zana leo ataoko izy izy Bela zany le anisan'ny mety efa nafanafo be teo amin'ny fiandrasana ny banc ny remplaçant teo dia aloha nafako azy dia nanaikinga Auguste hoe écararse izy fa dia efa zay no zavatra andrasana sady mitodika ty arena koa nga Auguste amin'izany rehetrarehetra zany eo amin'ny faritry ny metatra sy 10 Victor mandaka an'izany no mozambikianina lasa nidaka amin'ny Victor aty aloha aty dia mitady an'izy mitady any Arson mitady amin'ny Fernandez lohalarana mozambikianina tsy mahita fa dia isika malagasy amin'ny alalan'ny Johnny mamaky an'izany daksa mbola eo ihany koa dia verina mbola tsy vero an'ny stelio mozambikianina miditra moramora dia mandaka dia mahita tsara mihitsy ilany ery amin'ny aritsena mbola ao leta zay miandro fotsiny ny latsahany mibaolina eo ambony bozaka dia misambotra fa raha tsy zany aloha raha tsy mpiandry tatokazo matomatotra dia paritaka amin'ireny fanafiana mozambikianina ireny
voaka tosy ho an'ny mozambika ria manasaka ny kianjano zareo mozambikana ria mandady any ny fotoana sy nio reto miomanomana ny an'olo-pilalao ihany koa zareo mozambikana lanina faraky amby Nelson no hiditra fa zay ivoaka aloha mbola tsy fatara mandeha ny baolina le ambony kianjana iny nireo dia mitady anjiva sy nono dia miezaka ihany mampifandray ny hevitra entina amin'ny fanafiana lasa dia tsy mbola vita zany ary dia rava indray ny fanafian'ny jiva mbola atao misy olo mahory maboso dia efa aty amin'ny aty amin'ny Fernandez aty amin'ny Lolo dia mamoaka miabolina amin'ny lampo mandefa aty amin'ny jiva sady miakatra aty amin'ny aty dia mamadika mitady any Bella vao niditra teo dia rava mbola tsy azony Bella zany mozambikana mahazo an'izany dia mitanisa baolina ray io dia rava tokoa lasa tafakatra aty aloha aty imisy ao anaty préparation afaka amin'olona mamitaka ihany dia manolotra dia mamarana azy dakany zay le rugby anao Jaco tany amin'ny Silver Cup nahitana an'iny zany ary ny Gold Cup moa namarana zany fedina ny tompondako amin'ny Skady be zany ho an'ny taranja rugby dia ajantsika ny rugby fa baolina foty eto lasa indray mifanafiana mozambikana dia tsy zany kosa dia opposition pour jeu somary ohatran'ny matory zany zareo mozambikana kosa Jaco tena maika hitady an'le baolina fahatelo raha ny tena maika zany zeriko azy izao izy ny maika hitady ny telo eto fa isika ohatran'ny somary ohatran'ny mangatsika zany nefa ny masoandro ohatran'le refinina mbola taratra tsara mihitsy Stelio zany no miala laharana fafito ary zareo mozambikana Nelson laharana faraky amby roapolo mita zany hoe nefa dia anisan'ireo nitondra tsara ny fanafiana ho an'ny mozambikana i Stelio zay mpilalao ny Ferroviario da Beria tsy diso ny fazako azy dia zany zao misy fanafiana nataony mozambikana dia takabe aty aloha ty dia lenta mamoaka an'izany mandefa ny dégagement de baolina aty aloha be aty iza ny mahazo ny baolina itoposa iza tsia tsika malagasy mahazo an'izany dia ao le bela daksa dia mandeha nono dia mamiditra ao anatin'ny sifaty de réparation mamerina ho an'iza mamerina ho an'olona zay no marimarina koa dia miverina nono manao ady tsara mihitsy zany dia miditra ao anatin'ny sifaty de réparation saingy mbolina mitsivalambalana ny tongotry ny vody laharana mozambikana manakana amin'ny fanafiana ho antsika malagasy corner ho an'ny malagasy ararotra zala corner injiva nandaka an'izany corner zany corner mivoaka zao tsy bananina fa dia corner mitady ny lohan'ny daksa saingy loha mozambikana mamoaka an'izany tosy antsika malagasy tsaky andriany le tosy mbola injiva ihany eo kaiky eo iza ny maka amin'ny baolina toby no anipy an'izany tosy zany dia manipy eo amin'ny njiva dia mandaka mamerina ao amin'ny toby mitady mamerina moramora matatraka ao anatin'ny sifaty de réparation dia mitady ny lohany lolo fa tsy nahita ny lohany lolo fa niakatra ambony niakatra ny loha zany hoe somary tokony natorotoro kely nono atao anatin'izay tête izay zay moa zany teny ambony kianja fa dia miditra ihany koa ny laharana fafito amby folo zany hoe mpilalao faharoa hiditra ho andry zareo mozambikana Isaac de Carvalho izay no vonombonina hiditra ho an'ireto mozambikana ireto manala n'ilay laharana zay mbola tsy tazantsika eto aloha zany miala iny mpilalao laharana fafolo izay Solino aloha laharana ho andry zareo fo mozambikana ireto zany hoe mampiditra mpanafika vaovao ihany koa zareo aloha Jaco mazava be mihitsy fa dia hitady baolina ihany koa ry zareo mozambikana ireto ao anatin'izay fa isika malagasy aloha zany no mitazona baolina amin'izao fotoana izao zay mitady any daksa dia loha be andry zareo mozambikana zay mahita n'ilay vao niditra teo laharana fafito amby folo dia any amin'ny laharana faraky amby roapolo saingy efa ivelany tsatoby kosa aloha izay daka andry zareo mozambikana izay itifizana ihany mba le fandakana dia vaobe fa samy maika ny fijeriko azy io Jaco maika an'le hoe andaka fotsiny nandrana hoe mba ho faty izola ibora zany no miala dia la mifavaka
zaola tokoa ny miditra manatevina fanafiana ny malagasy eto manatevina fanafiana saingy dia somary ohatrany tandrevaka kely no anaty trano ao satria dia afaka ohatra tsara mihitsy zany zao misy fanafiana mozambikanina izy no miazakazaka be isika tsy miazakazaka ijony izy no miazakazaka be ary izy no tonga aloha iny le niresahako teo tonga aloha hatramin'ny baolina mandrakariva ny mpilalao mozambikanina dia mamadika aty amin'ny Norberto dia miakatra moramora dia mifandokana ny daksa tsisy leninina eo ay izay vao misy kofan ho any zareo marina zany ka ratsiratsy fandraisana ny daksa satria ampinain action tsara mihitsy Norberto no mitsenay ny daksa dia eo mba mason'ny mpitsara comorianina zany zay mitantana ny lalao larana fa 6 kilomètre no mandaka izany elo no mandaka an'izany ho an'ny mozambikanina avidavitra ihany fa izany ho an'ny mpahay mandaka zao dia baolina tahorana mihitsy petraka lasa mandady moramora tsy mahazo ny namany fa dia lasa veritsika ho amintsika malagasy zany jony mitady moramora mamerina amin'ny leda sady mijery olona mitady ny andefasana azy dia mandady ny baolina tsy mandray baolina fa mitany any zany lehilahy rehetrany daka ny leda mitady anisa mitady amin'ny bela aty aloha aty bela mahita tsara ny loha fa sisy namana mandray izany dia ravandrao mozambikanina ry amin'ny elatra kavery miakatra moramora i Bruno tsisy nizaniza maka dia izay vao sehoatsevatevana dia mivoaka toso an'ny malagasy daksa miakatra mitady amin'ny bela miditra ao anatin'ny surface de réparation tara ihany ny fiakaran'olo eny dia zany tsisy nizaniza olona mozambikanina Griffin mahazo an'izany rehetrarehetra zany dia ravandrareo ny fanafiana malagasy efa ty amin'ny Luis miakatra moramora efa ty amin'ny tantsika malagasy azakazaka sa ahoana dia mbola atao aloha fandonaka samy fandona fa saingy kelikely tsika malagasy dia mora hita be amiko ny fahotana ataotsika amin'izany rehetrarehetra zany injiva no manipy ny tosa izy ay ho an'ny zareo mozambikanina iny tosa iny dia Norberto no manipy zany ho an'ny mozambikanina tsipy tosa eo akaiky ihany ampovonin-kianjo ao miady baolina atsika malagasy mahita tsara ny Jola Toby izay miazakazaka be ho an'ny malagasy ary amin'ny sisiny kianja rio anaty surface de réparation koa saingy tsy tratra amin'ny baolina aloha zany mbola tsy very nono no manao ny récupération njiva akaiky azy ao daksa njiva efa anatin'ny tany ry zareo mozambikanina saingy fanitsy ny any Victor iny Jaco dia mora ny nandraisany azy izay mihitsy efa niandry teo Victor dia mazava be ny nakany izay baolina izay ho an'ny reto mozambikanina reto dia gazement aloha ho an'ny Victor mitady andry Manino ety aloha aty izay makan'izany baolina zany ho an'ny zareo mozambikanina trany dia mahita n'ilay Nelson izay vao niditra teo dia isika ihany koa mametraka ny fiarovantena mandaka an'izay baolina izay touche Toby anolo mpilalao fanontelo ntsika hiditra Badjo nefa tazantsika makomana mivoaka otosy ho an'ny malagasy aloha zany rehetrarehetra zany mialy daksa dia miditra i Badjo mahazo tehaka tsara kosa Badjo eto Jaco Badjo zay nanao ny ainy tsy zavatra tamin'ny fanafiana rehetra ary anisany ankafizin'ny mpijery dia efa eny ambony kianja eny aloha zany Badjo mpilalao fahatelo atsika malagasy Toby dia mahazo baolina avy hatrany izy Badjo mamerina aty amin'ny andro njiva manao raisy roa saingy dia ravandry zareo mozambikanina Toby rosoroa efatra sy telo efatra ny mpanafika roa ny fiarovana ho antsika malagasy hapa aloha zany so ihany fa mbola atao i Badjo sy ny namany nono miditra anaty surface de réparation dia manampy aniza iza no mandray iza no manampy miasa miafina ry zalahy ambadiky ny olona fa mila ho namana amin'ny mpilalao njiva mahazo an'izany ao anaty surface de réparation lasa mbola tsy tapitra penalty ao anatin'ny surface de réparation penalty eo amasongay azo iny ka tena masongay Aline Mohamed zany rehetrarehetra zany ary dia penalty satria injiva zany zay eo mitongony tsara mihitsy no fianingay vedelarana
oentinao aiza ny baolina ringa Victor iny le izy teo a le famerenan-tsara zany hoe sady mikasoka ny tanany ihany koa ne le baolina Jaco e tanana zany no tena ma izy ao anatin'le izy zany famianana ny jiva tsy dia tena hoe faute fa le tanana mihitsy mitangiabo tsara dia amono baolina telo ny jiva zany rasiko tsy tsara maninona mihitsy tsy maninona mihitsy fa dia mena azy ny ho an'ny jiva izay manao fanarana ny ivelany dia ilaina zao zay indrindra anisan'ny test io sanatrian'izany sanatria ka tsy namono baolina jiva dia hafahafa mety tsy ho tanteraka ny fanarahana azo mday hoe be ilalaovany tsara mihitsy milefizeny fanarahana mety tsy mahafatoko tany amin'ny taninao fa eto ngamba tsy maintsy tsara fa dia miantona amin'ny fofinainy miantona fandresena sa anabosa miakatra ambony any ambony tsy fanamby jiva sarotra mantsy Jaco e amin'ny tsika mpitantara eto sarotra ny teny hoe sao dia mba tokony ho mpilalao hafa indray satria njiva nefa nafaty baolina roa njiva efa nafaty penalty ray ihany koa teo atahoana moa zany fa dia matetika tsy vao izao akory nge misy toy ireny fa be dia be ireo mpilalao kalaza ny ivelany any tsy mahafaty penalty toy ireny izany ohatra ry Messi, Ronaldo zavatra pitrangy ireny saingy ilaintsika iny baolina maty iny aloha amin'izao fotoan'izao fa dia Johnny aloha zany ary tandremo fa misy fanafiandry zareo Mozambikianina Madagasikara ho an'ny Mozambikianina zay ny tsy maintsy mampamailo antsika hoe rehefa miverina le encountre dia tokony mailontsika satria ino manko tonga amin'ny hevitra ny hoe rehefa tsy telo maty akarana ny fanafianao dia mety hiverina fahavazanao zany ary saloha rehefa ty amin'ny jiva dia eo akaiky eo ihany mairo no mandray an'izany na tsy mbola voaka voka tosoantsika ary dia tsy tosinjiva ny zany nosinjiva ny ezaka antoko dinao miakatra dia tsy misy talaza mety zany tantena miditra ao anatin'ny sofaterapanaso tady any tompy daka mafy tsara inona to hoe fizilina sa inona filaza azy alafomanga zany tsara fa tsy mifanitsy tsara tsy mifanitsy enina amby folo minitra sisa no fotoana ilalaovana raha ao anatin'ny fepitaona ara-dalàna aloha anatin'ity fiaona nisy Mozambika sy Madagasikara eo amin'ny chanina ity izao dia ronorono isa rahantsika mahita fa dia lasa aloha zany fanafiana malagasy Jola izay maka an'izany baolina zany antsika malagasy mitady andry Bela sy ry Jimmy saingy dia ravandry zareo Mozambikianina indray dia tsara iny fiverenany Baggio atao iny saingy voasembatsembana atao ihany koa atao anatin'izay fanafiantsika malagasy izay aingana be ihany koa satria anao sy lepe ratsiraina dia tsy maintsy fanafina Mozambikianina taka mafy be any amin'ny leda dia leda mitady ny mpilalao malagasy aty aloha aty zay vao ibela mamerina amin'njiva njiva mpilalao Mozambikianina roa be zao no manelingelina ny njiva atao dia tsy tafavoaka aloha zany fa dia ravandry zareo Mozambikianina zay manao daka be fotsiny baolina rina fotsiny ve zany sa hoanao andry zareo Mozambikianina aloha Jaco fa dia manala atao fotsiny aloha ireto Mozambikianina ireto dia tsika misy coup franc aloha zany misy fanohanana tsy mety tao coup franc atsika malagasy eo anatin'izay ihany koa no mampiditra mpilalao faefatra tapitra ny antsika ry zareo Mozambikianina mbola mampiditra indray Pasquale Carlos no miditra ho an'ny Mozambikianina miala i Norberto zay navita koa zany lehilahy zany ho an'ny Mozambikianina ka navita satria tena afaka nanakorotana ny Nono sy njiva tao izy aloha Nono indrindra zay tena nataony mariazy mihitsy miditra i Carlos lasa ny coup franc atsika malagasy
eo mitately daka mafy be ary dia Mandaty tany. malagasy minjiva matiapo la tsy maty position efa nitsangana ny saina ary mino fa hitan'ny jiva ihany iny dia zay ny ohatrany hoe tsy dia nampifantoka azy tsara teo. tsika somary ratsiratsy velona position dia zay lavitra ihany zany zay fa dia ronoro eto Mahamasina ronoro miandro ny 13 minitra farany tsika hitondra inona ho an'ny Boaria zay 13 minitra zany sady hijanon'ireo lasa ny daka ho an'ny Mozambikanina tsy mbola lasaka zay vao lasa ho an'ny Victor mandeha ty le masoandro dia hita mihitsy fa tena somary fanohatra mifanandrana ny mpilalao malagasy dia misy fahony malagasy teny tanitsika telo zany ledany miakatra andakan'izany ledany miakatra andakan'izany kofa zany zany hoe miakatra avokoa ny mpilalao malagasy 13 minitra ilarovana faraparany tazana ary be lao anatin'ny surface de réparation nono ry Zola dia no Mozambikanina mamoaka an'izany Jola mivoaka tanteraka ka voaka ny corner ho an'ny malagasy corner ho an'ny malagasy njiva no malaka an'izany aty aloha ty dolo ny mpilalao malagasy afa-tsy tately ihany sisanao ty arina ty dia aiza zany position zany dia miantso amin'izao ny Ro Auguste iny misy tsabona kely dia lasa ty amin'ny loha ty amin'ny zona ty dia ty amin'ny voaka tosy ary amin'ny ilany ary voaka tosy ary amin'ny surface gradin ary dia toby manimby toso atsika malagasy satria atsika zany tsy pitosy lavabe tady an'izolona dimiditra anaty surface de réparation dia mandeha maniza miandriandry ihany koa Johnny miandriandry Johnny tsy tapa-kevitra letany efa tafakatra telo be aty mpiantsako malagasy mitady amin'ny njiva miakatra fotoana anaty kely dia fainty dia miditra ao anaty surface de réparation dia mivoaka tosy tsy maintsy zay no nataony Mozambikanina faran'izany ratsy midaka ny tiva reny midaka ampisaina voaka tosy atsika malagasy tapitra ny lalao ronoro ny lalao teto Mahamasina ronoro noetsika iandrandra ny lalao miverina grifina ronoro zany hoe tsy nandresy isika malagasy tsy resy ihany koa nefany atao anatin'izay fionana lalao mandroso ny chanina izay fa nipetraka tamin'ny isa ronoro ry zareo Mozambikanina no nampiditra ny baolina voalohany no sahalaitsika tany amin'ny fizaram-potoana voalohany isika indray kosa no nampiditra taty amin'ny fizaram-potoana faharoa nampiditra voalohany Jaco 5 no sahalaindry zareo Mozambikanina tao anatin'izay baolina ny malagasy dia injiva avokoa no namono azy tao anatin'izay lalao mandroso ny chanina izay amin'ny alahady izao zany hoe fa 13 ny volana jolay ity ny lalao miverina moa eto amin'ny ty fionan'ny tarika rotonta ireto ao anatin'ilay azakazaky ny chanina araka ny lazainao teo Jaco tsy ity ihany no lalao nandeha tamin'ity farany herinandro ity tao anatin'izay chanina izay fa maromaro ireo lalao ny ara-dalana tao amin'ity setry ny baolina kitra chanina ety anivony Afrika ity izay fifaninanana ihany izy tia ho an'ny tompon-daka ty Afrika raha toka ny kanina kosa dia ny fiadinany tompony amboara ty Afrika everiko fa be dia be ny zavatra azo arenina tsara ao anatin'ny lalao miverina any Mozambikany ho antsika malagasy izay hiditra vetrany moa zany ny toy ny fampivondronana an'ireto mpilalao malagasy ireto mila fandresentsika zay no tena antoka tsara indrindra dia mila mamobola araka zany zay no iverina fa adidiny mpanazatra Ro Auguste miasa injiva mona afaka ilalao am'izay na hoe vila ny contrat fa dia mila tevenina ny fahaiza miaraka ihany koa mivokararina sy mbolarina malagasy zay ihany koa mampitinantsika azy grifinina raha amin'ny lafiny stratégie hitrena n'izany lalao miverina zay
Marina mihitsy zay Jaco isaorana ny mpiara-miasa rehetra teto amin'ny télévision malagasy ny live sport izay mampianatra ny taranjam-panatanjahantena toy izao izay niaraka taminay indray tamin'ity sehatra ny baolina kitra ity teo amin'ny fiaonany Shibariany Madagasikara sy ny Mozambikiana ny saraka Atsala roa ny tarika rotonta koa satria fahitantsika mivoaka ny kianja izy ireo dia atreo ihany koa no famaranantsika ny fitantarana nyity fiaonana teo amin'ny Madagasikara sy Mozambika ity.